La 4G Batelma vous présente Ni Vavao. Beat, vois ta vie en grand. Beat. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny Spaghetti Francia. Spaghetti Francia, safidiko, safidintsika. Couche molle fixe, manolotra anao ny Vavao. Blue Line TV safidy tsara indrindra manolotra anao Ny Vavao. Ny batany amboara tamin'ny fifananana fanadihadiana momba ny zony ankizy ny mpanao gazety teto amin'ny Cool TV tamin'ny alalan'ny fanadihadiana alalino momba ny aretina polio. Nafindrany amin'ny fonja natokana ho an'ny vehivavy any Manjakandriana Ramatoa Claudine Razemamonjy omaly noho ny fabetsahany voafonja ao an-tanymora no antony famondrany io raha ny fanazavana. Itory ilay kolonely nambarany Saint-Pidou nanao ankeriny teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato ny ministry ny vola. Raharay izay nahinona feo maro samihafa avy amin'ireo voakasika mivantana amin'ity raharay ity. Volam-panjakana manomboka amin'ny 3 hetsy ariary no miakatra no tsy maintsy hanaovana fanaramaso ny fampiasana azy. Efa misy ihany koa ny sazy voalaza ny lalàna mifanaraka amin'izay. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena any La France, mifarana androany amin'ny 12 alina orany antoerana ny fampielezan-kevitra amin'ny fifidianana solombavim-bahoaka. Ny alahady izao no anatanterana ny fihodinana faharoa. Ny andindin'izay arahinao afaka fotoana fohy. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy manasanao ary anaraka ny fampalalam-baovao ny Cool TV hatramin'ny farany any botsika ny vaovao dia ny tontolon'ny ankizy ny afaka ny fankalazana izany tamin'ny alalan'ny fifaninanana fanadihadiana ho an'ny mpanao gazety mahakasika ny zon'ny ankizy ny batany amboara voalohany ho an'ny sokajy televiziona ny Cool TV tamin'ny alalan'ny fanadihadiana alalino mahakasika ny aretina polio. Fezora Ravaly. Ao anatin'ny fankalazana ny faha-70 taona ny UNICEF, ny volan'ny ankizy ary ny andro afrikanina natokana ho an'ny ankizy, androany 12 jona. Nisy ny fifaninanana fanadihadiana ho an'ny mpanao gazety mikasika ny zon'ny ankizy, izay niarahan'izy ireo ny salata amin'ny olafitry ny mpanao gazety sy ny ministeran'ny serasera. Mitana andraikitra lehibe amin'ny fampahafantarana sy fiarovana ny zon'ny ankizy ny mpanao gazety ary manana ny fitaovana mahomby amin'izany. Mbola maro raha teo ireo sakana amin'ny fampiarana sy fanajana ny zon'ny ankizy eto Madagasikara, raha ny fanazavan'ny tompony andraikitry ny Haino Manjery sy ny fifandraisana eo anivon'ny UNICEF. Le rôle d'éducateur, de mobilisateur d'opinion. Manabe, manaparitaka foto-kevitra, manentana ny mpisehatra ho amin'ny fanovana toe-tsaina. Izay no anjara asan'ny mpiasan'ny Haino Manjery ho an'ny fanajana ny zon'ny ankizy. Ary mampita ny feon'ny ankizy, anatsara ny zava-misy iainana, indrindra aty amin'ny firenena andalam-pandrosoana toa an'i Madagasikara. Mbola maro ny ezaka atao raha resaka fanajana ny zon'ny ankizy eto Madagasikara, satria mbola maro be ireo zaza tsy manana kopia, tsy tafiditra mianatra, tsy mampiasa sy misotro rano madio. Ny atsasa manila ny zaza malagasy no tsy ampy sakafo sy ny olana maro samihafa. Teo amin'izay fifaninanana no karakaraina izay ny batany amboara voalohany tamin'ny fanadihadiana teo amin'ny sokajy televiziona ny Cool TV tamin'ny alalan'ny fandaharana alalino mikasika ny aretina poliomelite no tontosainy Narindra Randrianomanana.
Madagasikara sy ny fiarovana ny ankizy amin'ny levakozatra. Nomanana narindra de Cool TV. Lohahevitra enina no nisafidianan'ireo mpanao gazety nandray anjara tamin'ity fifaninanana ity dia ny mikasika ny fahasalamana, ny vonjy-taitra, ny fanabeazana, ny fanjarian-tsakafo, ny fiarovana ny ankizy, ny rano sy fidiovana ary fahadiovana. Efatra ireo mpanao gazety ny Cool TV FM nandray anjara tamin'izany. Ny adiny larana voalohany ny roa tamin'ireo izay samy fandaharana alalino miompana amin'ny zon'ny ankizy raha niresaka ny fanaovana tamin'ny tompon'andraikitra. Norumbany Express Madagasikara ny amboara ho an'ny sokajy fanadihadiana Antsary, lasa ny RNM ny an'ny sokajy radio, lasa ny gazety La Vérité ny amboara ny sokajy gazety Antsoratra. Amin'ny fandraisana anjara, amin'ny fifananana tahaka izao, nisongadina trano ny fanadihadiana amin'ny ampifikarohana roso ny Cool TV, izay saika tafiakatra amin'ny dingana ambony hatrany. Isan'izany tsy ahivina ny fandaharana alalino mikasika ny fizakana ny zom-pirenena, izay nahazo ny larana voalohany ihany koa. Hatramin'ny taona 2024 no nahazona fankasitrahana tamin'ny fanadihadiana teto amin'ny Cool TV, nisy ny FDJ 2013 na ny formation de jeunes journalistes. Ankoatra izay, averina aminao anatin'ny fandaharana alalino ny alahady ho avy izao amin'ny 7:00 ny fanadihadiana mikasika ny aretina polio, izay nahazona ny larana voalohany tamin'ity fifaninanana niarahana tamin'ny UNICEF ity. Lafim-baovao afaka tanteraka kosa indray dia tory ilay kolonely nambarany Saint-Pidou nanao ankeriny teren'ny seranam-piaramanidina ivatony ministry ny volona rara izay nahenona feo maro samihafa avy amin'ireo voakasoka mivantana ny rara ity Andry Arson. Volamena iray kilao efa voatefy tsara no azon'ny olona tsy monina eto Madagasikara entina mivoaka ny nosy. Ary 500 grama kosa ny anomonina eto araka ny voalazany lalàna hoy Andry Navalona Herzo, sekretera jeneralny sendika mpiasa amin'ny fahadiserana eto Madagasikara na Saint-Pidou. Rehefa tsy nampafantatra mialohan'ny tompon'andraikitry ny fahadiserana na ny olona mitondra volamena hivoaka Madagasikara dia tsy mitombina izany na inona fanazavana ataony. Ho an'ny non-résident zany dia ny voalazany lalàna dia mahazo mitondra izy ray kilao fa bijou poinçonné zany le izy. Zany hoe fa voatrandraka efa vita finition tsara. Zay zany ho an'ny non-résident. Ho an'ny résident kosa dia tsy mahazo mitondra izy afa-tsy 250 grammes. Raha ohatra ka bijou efa poinçonné. Dikan'izany zany tsy marina le voalaza hoe 500 grammes ny azon'ny olona entina raha résident izy fa 250 grammes ihany no azo entina raha résident izy fa kanefa mbola voafaritra ihany koa tsy maintsy poinçonné le izy. Ka reny zavatra ireny zany araka le nolazainay dia fandikan-dalàna tsotro izao satria alohan'ny hidirana any amin'ny zona sous-douane tokony nanantona ny birao ny douane izy raha ohatra ka hoe tsy mahafantatra an'le lalàna dia manantona izy na tany amin'ny birao amin'iny dia reny no manazava azy dia ahafahana nandray fepetra hoe mijanona izy zany tsy nandefa an'le izy. Fa ianao raha vao une fois zany miditra anatin'ny zona sous-douane zany dia efa infraction zany ny zavatra entinao raha ohatra ka tsy manaraka ny fepetra voalazany lalàna. Zay zany mahatonga anay miteny hoe en infraction le olona io na inona fanazavana atao na inona fanazavana atao. Nanambara kosa ilay kolonely fa vokatry ny tsy fahafantarana sy ny fanararotam-pahefana tsy karina natao mpiasa amin'ny fahadiserana na ny voditry ny olana. Nilaza ihany koa ity kolonely ity fa tsy ny alahady 12 jona no nitranga ny raharaha fa efa ny alahady 4 jona. Inona no antony ny andrasan'ny Saint-Pidou herinandro mahery kely vao nitatitra tangity tamin'ny gazety Saina Amanjery ho ihany ity kolonely ity. No ny fisian'ny fikasana hanondrana volamena tsy nahazoana fahazoan-dalana dia nilaza ny tory ity kolonely ity ihany koa ny ministry ny vola. Na dia nanambara sy ity kolonely ity fa vokatry ny tsy fahafantarana natonga ireo olona amin'ny rahavavy izay niantso azy anelanelana tamin'ity raharaha ity. Nilazam-bary amin'ity raharaha ity dia ny hoe vokatry ny tsy fisian'ny tantan-dalàna sy ny fampiarana ny lalàna ary ny fanaraotam-pahefana mahazovana eto Madagasikara mahatonga ny raharaha teny Ivato ity. Mbola tanterina tamin'ny Cool TV ihany ny fivaran'ity raharaha ity. Nafindra any amin'ny fonja natokana ho an'ny vehivavy any Manjakandriany Ramatoa Claudine raha izay mamonjy omaly rano fanazavana noho ny fahabetsahan'ny voafonja ao Antanimora no nahatonga azy nafindra tahaka izao. Fanadidiny mianta Randriana Efo.
omaly tokony tamin'ny roa tolakandro no noesorina tao amin'ny fonjana Tanimory Ramatoa Claudine Razay Mamonjy noentiny fiara tsy mataho-dalana ary nafindrany amin'ny fonjany Manjakandriana. Ny lehiben'ny fonja sy ny tompona ndraiky mpanjakana hafa no manapaka ny famindrana voafonja toy izao raha ny fanazavana. Ny fahabetsahany voafonja ao Tanimora kosa no antony famindrana hoy ny mpandrarany fonja. Le dianao ihany azonao raha tafataraka fatapataka dia misy dia ny zany le zavatra no eo zany le hoe lehibe ny lehibe any fonja sy tompona indray tsy rehetrarehetra no manapaka an'izay fa le any Manjakandriana aloha dia fonja ho an'ny vehivavy dia le olona taloha fa mahazo an'le toerana misy azy eo dia misy sanatỳ afara nefa le fonja tonga eo ohatra dia pla iatin'iny satria zay tena mpitaingina olona fampitaingina matory miakina amin'le tektika an'le olona tafatsika ao satria fonja tsika teritery nefa an'le olona eo fa izany zafa. Raha ny tokony ho izy ny gadra politika ihany no manana zo amin'ny toerana voatokana ray maso. Tsy tokony angarana amin'ny voafonja hafa kosa ny olona manodikodina volam-panjakana. Hatreto misy lesoka hatrany raha nambarany sindikany tsara ny fomba fiasan'ny mpanatanteraka. Dia betsaka be ny défaillance ny exécutif. Dia ny exécutif zany ny tokony hanatanteraka na handray acte no hanatanterahana an'ireny. Ary raha ohatra zay zany inona ny zavatra noraisindry zareo tamin'ny fivorian'ny conseil de gouvernement na conseil des ministres dia nisy resaka mikasika an'ireny sa tsisy any amin'ny ministèren'ny relation avec les institutions zany tokony mahafantatra an'izay. Raha tsy hivina mitaky ny fandraisana fipetra ireo ndray tsikombakomba tamin'ny fanodikodinana volam-bahoaka io ihany koa ny SMM andrasana araka izany ny toin-drara. Iverina iasa manomboky ny alatsinainy izao ny mpirakidrarany fitsarana nisy ny fampanantenana nataon'ny Prime Ministre azy ireo ny amin'ny famalina ny fitakina izay nataon'izy ireo manambara ny iverina tokony hatrany izy ireo raha toka tsy voavaly amin'ity volana ity ny olana fanadiny miantarandriana evatra. Nampanantena ny amaly ny fitakina nataon'ny mpirakidrarany fitsarana ny Prime Ministre amin'ny alalan'ny fananganana komision sy ny fanovana ny didim-panjakana no anatanterana izany. Tsara patsahivina mantsy fa raha vao iresaka hoe fanamboarana ny volavolan-dalàna sika dia maharitra be na ny fanovana didim-panjakana zany na ny fanovana lalàna misy. Nefa raha anatin'le fepotona 12 andro iasan'ny komisionna nanomboka tamin'ny nivorianay tamin'ny faha 14 volana jiona zany hoe 15 volana jiona no niorina le komisionna dia eritreretinay ngamba fa hoe anatin'ny fotoana mety tsara ary ampy andinihana an'izay didim-panjakana efa nisy nananany mpirakidrara zay. Niatratrany anefa ny 12 andro no meny mpirakidrarany fitsarana ho an'ny tompona ndraiky mpanjakana iverina ny fitokonana raha toka tsy mivaly ny teboka roa ny takina. Osetrin'izay rehetrarehetra zay nefa dia tsara marina eto fa tsy hoe rava tanteraka ny fitokonana. Tsy hoe azonay tanteraka eto ampelantananay ny zavatra nangatanay fa ao anatin'ny azotsika lazaina hoe processus irosaona amin'izay fa azoana an'izay versement zay no ataonay amin'izao ka raha sanatriny vava ao anatin'ilay fepotona 12 andro zay ny fametrahana tamin'ny Prime Ministre ary finiavana avy amin'ny mihitsy no nanonona an'io 12 andro io aorinan'io raha sanatrika hoe andray no sanatriny vava misy ny kopaka ambava ka hoe tsy azonay io dia ataoko angamba efa tsy aty aminay intsony fa atsona. Raha tsy hivina namoaka fanambarana ireto farany omaly amin'ny fiverenan'izy ireo miasa manomboka ny alatsinainy ho avy izao. Lasa fahazarana fotsiny ihany ny fandiniana ny LFR eto amin'ny tsika Union anivon'ny CCOC. Tsy mihoatra ny 12 ora no nandiniana ilay volavolan-dalàna ary ora roa sy sasany monja no nandaniana azy fanadinika eto Andriatsilavo. Araka ny efa notanterana teto amin'ny fampalalam-baovao, solombavambahoaka 17 no nandany tsy nanisy fanitsina ny volavolan-dalàna laharana 012-2017 na ny LFR 2017. Raha ny fanazavan'ny fiarahamonim-pirenena, rehefa misy olana vao tokony hiroso amin'ny LFR na ny loi de finance rectificative ny fanjakana. Lasa fahazarana fotsiny ihany izany eto amintsika, hoy ny eo anivon'ny CCOC, ary mampanano sarotra ny asa ny ministera. Ka olana aminay ihany io LFR io
satria raha tokony izy tokony hoe raha sendraka tena misy olana zay vao manao LFR ny fanjakana rehefa ny aty amintsika dia lasa fahazarana tena efa hoe zay ka manasarotra an'ilay asan'ilay ministera ilay izy satria zany efa hoe manao planification ilay ministera dia tonga ilay LFR dia matetika zao raha hoe ilay ministera social no resahana midina ilay vola atokana ho an'ilay ministera social matetika moa zany ilay vola makany tokony makany amin'izareo no lasa ny ministera hafa raha ny hito amin'io teti-bolam-panjakana io ny tombo ny teti-bola ho an'ny anteny mera-pirenena tahaka ireo androm-panjakana hafa raha 7 miliara sy 1.7 tapitrisa ariary izany teo amin'ny LFI niakatra ho 7 miliara sy 7.9 tapitrisa ariary ao anatin'ny LFR izany hoe ny tombo 1 miliara sy 8.7 tapitrisa ariary iny maro ny tsinisian'ny fiovana ny entin'ny solobavombahoaka tamin'io lalàna io raha ny tombo ny teti-bola ho an'ny androm-panjakana ny ena kosa ny an'ny ministera misahana ny asa sosialy izay mipaika mivantana amin'ny vahoaka tahaka ny ministera misahana ny fiarovam-pirenena ohatra raha 800 miliara ariary tany am-piandohana lasa 700 miliara ariary ny olana amin'ny tsy fandriampahalemana nefa no isan'ny mampijaly ny vahoaka indrindra tamin'ity taona ity lasa fahazarana fotsiny ihany koa ny fandaniana azy eny amin'ny anteny mera-pirenena raha ny zava-misy no jerena mbola maro amin'ireo solomavombahoaka nefa ny tsy nahita akory io teti-bolam-panjakana na simpanitsina io no io teti-bola io ny tombo ho an'ny anteny mera-pirenena ve araka izany no nanamora ny fandaniana ny lalàna efa maro ireo naneho ny heviny ary ny laza fa tsy mamaly ny etaetam-bahoaka sy ny fitakiana ny fanitsina nataon'ny solomavombahoaka sasany io volavolan-dalàna io volavolan-dalàna izay manome vahana bebe kokoa ny mpitondra fa tsy ny vahoaka malagasy nanentana ireo mpifidy frantsay monina sy miasa eto Madagasikara ny mpanohana ny candidat en marche mba amita ny andidiny ny alahady ho avy izao izay mandritra ny fifidianana solomavombahoaka frantsay fiodinana faharoa fanampanazavana. Le 4 juin dernier, c'est que seulement 20% des électeurs se sont déplacés. Un électeur sur 5 à Ny efatra jona lasa teo, 20% mpidy ihany no tonga nandrosabato. Izany hoe ray amin'ny 10 ihany no tonga nifidy. Na akivy ihany na tsikaritra izany. Ny mba fanirianay izany dia ny hoe ireo frantsay monina eto Madagasikara dia manefa ny adidiny. Ny tsara ho fantatr'izy ireo ihany koa, raha tsy mifidy izy ireo dia ho hita taratra ny Frantsa ho toy ny tsy firarahiny izany. Toy ny hoe tsy mifaningitra amin'ny firenena frantsay intsony izy ireo. Par les débats politiques français, par l'avenir de leur pays et aussi par les services que la France peut rendre à Madagascar. Volam-panjakana zavady manomboka amin'ny telo hetsy ariary no miakatra no tsy maintsy anaovana fanaramaso ny fampiasana azy araka ny nambaran'ny mpanaramaso ny fampiasana volam-panjakana efa misy ihany koa ny sazy voalaza ny lalàna mifanaraka amin'izay fanadidedy mioramanitra fanodikodinam-bola famitsim-bola samy endrika tsy fanaran-dalàna avokoa izany eo amin'ny sehatry ny fampiasana ny volam-panjakana efa maro ny endrika tsy fanaran-dalàna hita raha nitatitra avy amin'ireo mpanaramaso ny fampiasana ny volam-panjakana mbola olana mipetraka nefa ny isan'ireo mpanaramaso raha ny eto amintsika vitsy anisa ireo inspecteur d'État eto Madagasikara raha ampitahina amin'ny isan'ny mponina sy ny isan'ny mpiasa-panjakana amin'izao fotoana izao raha ny tokony ho izy anjaton'izy ireo ny tokony hanaramaso ny fampiasana ny volam-bahoaka amin'izao fotoana izao mbola latsaky ny 20 isa ireo inspecteur d'État miasa manerana ny nosy manomboka amin'ny 3 hetsy ariary no ilaina fanaramaso ny fampiasana ny volam-panjakana ho an'ny eo anivony IGE manokana. Iza zao amin'ny inspection d'État ny ataontsika hoe kelikely montant kelikely dia 300 000 ariary fa ny montant ataontsika hoe farany ambony en cours de mission dia misy 22 milliards mission anankiray zay ohatra menana roa zany 22 milliards d'ariary ndray mibata aoriny fanadihadiana natao amin'ireo olona ahina ho nanodina ny volam-panjakana anjaran'ny ministera ny vola no mitaky ny volam-panjakana amin'ireo olona voalazan'ny fitsarana fa nanodikodina ny volam-panjakana manangona azy indray rehefa aveo tsy dia andraikitray andraikitry ministera ny finance zany no mitaky an'ilay vola fa zay milaza fotsiny hoe tsy nentina manan'ity vola tia dia dina andriamatorany na anaramatorany na tambolam-panjakana amerina ny vola
ohatran'izay ary anisy zany famoana zany dehibe zany ary efa nisy mihitsy ireo mpitambola mpanjakana ny didina amerim-bola ohatran'izay ny endrika sazy mety endrika sazy koa mitovitovy amin'ny inspection générale d'État ihany angamba hoe raha mahita zay endrika fanodikidina na atao hoe alatra kitsirano mihitsy dia omenay ny fitsarana mahefana zany no tsaran'le izy. Araka izany mbola olana ihany koa ny fampiarana ny sazy ara-bola omeny fitsarana mikasika izany. Hatreto aloha tsy mbola nisy olona tratra nanao fandikan-dalàna tamin'ny fitantanana ny volam-panjakana ka natao pabe maso ho fantatry ny rehetra. Mijanona eo anivon'ny ministeran'ny vola ny raharaha ary veran-javony ny ankamarony. Manoloana ny fitakiana ny famerenana ireo dokera teny Anosy izay nitarihan'ny sekretera jeneraly Sigma nampiantso ny mpanao gazety ireo mpikambana ao amin'ny baron nasionaly manohana ny famerenana amin'ny asan'ireo dokera izy ireo 5 manameloka kosa ny hetsika izay nataon'ny sekretera jeneraly fanampanazavana. Iny fihetsiketsena natao izay nitoanany TF1 dia nataon'ny sekretera jeneraly ho anafenana ny fanodikodonam-bola nataony taton'ny Sigma satria raha nivoaka ny didy tamin'ny 7 avril lasa teo dia voasazy 3 taona avec sursis ary mandoa onitra 176 millions d'ariary préjudice matériel ary 30 millions d'ariary préjudice moral ho an'ny Sigma zany tamin'ny fanodikodonam-bola nataony sy ny fanenjikenjena ny mpikambana rehetra tata dia matsapa izy raha ohatra ka miakatra appel io zary zay moa nampiakatra appel ny didy io satria tsy afa-po satria nahoana moa ny olona anankiray zay niaiky teny amin'ny fitsarana fa nanodikodina an'ireo vola reo dia tsy mahazo sazy miatra. Eto Madagasikara 70 isanjato amin'ireo vehivavy no iarany herisetra raha ny antotany safarany voaray. Ilaina ny fanentanana ny ankizy manoloana ny miralenta izay ezahana apetraka eto amintsika. Narindra Andrianomanana. Misy matetika eny anivon'ny fiarahamonina ny herisetra eo amin'ny Ray aman-dreny. Vavolombelona eo amin'izany tranga izany ireo ankizy izay miaina izany amin'ny andavanandro. Miatrika mivantana amin'ny fianaran'ny mpianatra ireo herisetra miseho anivon'ny tokantrano iray. Antom-pitsy ny tetikasa iray izay entina ny tanànan'ireo ankizy hiatrika ny hoaviny manoloana ny herisetra, ny miralenta, ny fitondran-tenan'ny lehilahy mivohy ny fandriampahalemana. Ilaina ny famolavolana ny sain'ireo ankizy eny amin'ny ambaratonga fototra. Tatsika fa 520 isanjaton'ny vehivavy dia hiarany herisetra. Eto Antananarivo dikan'izany zany dia hoe BDP ny ankizy miaina anaty herisetra ny anatin'ny tokantrano mba ahafahan'izy ireo mahazo fampianarana manokana mba ahafahan'izy ireo ihany koa tonga ray aman-dreny filamatra rehefa lehibe dia tena ety an-tsekoly zany dia fohizina io resaka miralenta sy hoe fihetsika tsy misy herisetra io. Ao anatin'izany dia misy lesona azo ampiarina fiainana andavanandro mihitsy ampianarana ny ankizy toy ny hoe tsy misy kilalao natokana ho an'ny lehilahy na natokana ho an'ny ankizy vavy. Tanjon'ny tompona andraikitra ny fanentanan'ireo ankizy ny anivon'ny sekoly miisa 7. Miampy amin'izay ny fanentanan'ireo mpampianatra mba hampita fahalalana momba n'ireo lohahevitra telo mandavataona. Miainga amin'ny fanabeazana amin'ny mpianatra izay fototry ny fahalalana ny fanentanana mba ahafahan'izy ireo miaina izany amin'ny andavanandro. Tahaka ny mahazatra ireto indray misy dokam-barotra alohany rahantsika ny toy ny vaovao. Parabola ndray zao ny tena mila engagement ve mila décodeur 0 ariary sura fa zay vao teny nivoaka ny sary sura oya we sura idirana idira sura sura. Parabole Madagascar, tsy misy engagement sady maimai-pona ny installation. Parabole Madagascar, la télé comme je l'aime. Sady mbola vao mafana be mihitsy izy io samsongona dadabe zanonako ary ahoana ny tovolahy iamo vola efatra zafady eo ary hiafto manao
ianao atao menakely mena mono aky fa ahoana kendry malafo mofo petape ohatra zao tsy ambara telo milovaiko tamin'ny bebe ako akia Safasdan tsy ambaratelo ny fahombiazana azambasarpiaro anao madama inona ty fananino ty voakaiky moka za tamialina mampiasa frostyle ody moka tsy maseptra frostyle ampiasa enondrehitra mampiasa frostyle misy parfum karazany enina frostyle tsy mora tapaka no matra mampiasa frostyle ody moka tena tsara frostyle mampiasa mosquito France Coil matory ampilaminana ao amin'ny Blue Line TV fihenam-bidy manokana 7,900 pe zao azonao ny chaîne rehetra mandritry ny ray volana 45,000 ariary ny chaîne rehetrarehetra fa lasa 30,000 ariary raha maka telo volana mihoatra Blue Line TV io ny tolotra mora indrindra tsy voatery mividy lafo tsy misy engagement ary tolotra azonao jifainy eny amin'ny mpanjinjara Blue Line rehetra eny amin'ny tsena supermarché ary eny amin'ny shop Liantso Blue Line TV safidy tsara indrindra maro namatsika ny tena te olo-pirenena afaka izany hoe olo-pirenena manana ny zony sy manefa ny adidiny amin'ny tenany sy amin'ny fiarahamonina raha mba fatany mantsy fa tsy afaka mamindra hangy ana manana olana nefa izy ireny amin'ny fivezivezeny satria mety tsy mahita na tsy mahare na koa misy olana amin'ny vatana sy ny sainy mbola manahirana ireny namatsika ireny ny fitaovam-pitaterana ampiasaina eto amintsika isika mpiarahamonina koa moa manao izay mahamenatra azy matetika misy miala ave ohatry mibahana be mihitsy ane zany beke azoko zany aloha mihitsy aloranga azoko mamaka sisangely fa tena ndao ifanoana ndao ifanampy ka hivezivezy malalaka ny namatsika manana fahasembanana misy miala resevera ora misia mba haingakaingana kely ianao fa zange mamaiky fitaterana milamina mampiaty ny olona rehetra spaghetti tena matsiro spaghetti français mora vidy tsara qualité spaghetti français tsy mirekidraikitra mora andrahoana mitombo tsara mora masaka avitana karazan-tsakafo spaghetti français mampire antsika tsabe spaghetti français spaghetti français safidiko safidintsika mba tiany dada hitoetra ireo fotoana mamiarana amin'ny vady aman-janany omeoazy ny smartphone Orange Rise sady niena 169 000 ariary TTC Bezon vidiny misy cadeau 1,5 gigaoctet anaovany internet miampiantsy 1 minitra sy SMS 10 amizady makany amin'ny Orange araroto ny Orange Rise ampifaliana ny data tonga vaingany eny amin'ny toeram-pivarotana Orange. Orange. La souplesse, la fiabilité, la fluidité, la puissance, la longévité, l'endurance, la performance. Et pour une bonne assurance, choisissez sans équivoque la qualité de l'huile moteur Eurowheel. Disponible chez vos revendeurs habituels. Eurowheel, toujours sur un pas d'avance. À l'occasion de la fête nationale malagasy, profitez de la grande promotion chez Batimax tout le mois de juin en sanitaire, carrelage, luminaire, peinture, quincaillerie et divers articles allant jusqu'à 50% de remise à la caisse. Alors ne ratez pas cette occasion. Ouvert du lundi au vendredi de 8h à midi et 14h à 17h15 et le samedi jusqu'à midi. Batimax, la qualité au meilleur prix. C'est la boisson des champions. Elle est pétillante et tellement rafraîchissante. Big, c'est
Tout simplement, la boisson parfaite pour toute la famille. Big, vois ta vie en grand. Big. Fabriqué par Malagas Boisson. Fetboula miaraka amin'ny Telma antsy valopolo minitra sy na SMS valopolo sy na valopolo mégaoctet mandritra ny tontolo andro. Tsindrio ny dièse 322 étoile 26 dièse amin'ny sarany 20 ariary. Telma, safidiko numéro 1 malagasy. Miverina eto amin'ny fampahalalam-baovao isika tontolon'ny fampianarana kosa indray dia tsy nahavoray valiny tamin'ny fitakiana nataony hatreton'ny mpampianatra mivondrona ao amin'ny sempama any Toliara raha ny fitarainan'izy ireo. Maro ireo mpampianatra ny tokony ho tafiditro mpiasam-panjakana hoy ny solotenan'ny sempama any an-toerana 5 noho ny kolikoly avolenta misy dia ireo olom-pantatra ihany no ampidirin'ny tompona andraikitra ambony any an-toerana. Fanampanaazavana. Vale mihitsy hatramin'izao rehefa mona somarenina le rehefa tany idina koa moa mbola tsy nanomboka hatramin'ny fanadihadiana dia tsy fantatra hoe tena antony idina koa tituliary io nefa le izy zany tena le izy amizay hitanareo le zavatra matsikaika amin'io iny zany ake misy lehibe mitondra amin'ny mpanabezam-pirenena no nafidirina nefa mianatra le zanany fa tsy nampianatra koa. Io moa ny problème be koa zany resaka vacation tamin'ny fitsarana surtout na BPC mila BPC zaza ny teny zao moa zao anisan'ny correcteur amin'ny lycée tao ka centre lycée de Rambokeza fa ny filotena amin'ny namana ihany fa mandrakitiny zany ny vacation tamin'ny tena lasa mbola tsy azy. Maro kosa ireo olon-tsotra no tsy nahafantatra sy tsy nahalala ny fandaminana sy ny fanapahana ny lalana miazo an'Analakely Sainkitonga. Eo amin'ny fanakanana ireo olona vao mahafantatra ny fatapahan'ny lalan'ny fanadiny Mikael Armalola. Toy izao no misy manodidina eny Analakely eny amin'ireo lalana tapaka. Dia makaria vocation rano. Any amin'ny Talararesa. Lolohany dia hoany kely mangatsy. Fa eny Antamena zao tao amin'ny 114 dia efa miverina. Dia makaty Analakely nefa tsisy intsony ny fiara makaty ohatrany. Nandeha tongotra avy any Antamena makaty. Makabitsy zany tsy maintsy makany Antamena ihany satria eny Andramena mipetraka. Tsy fantako mihitsy tsy fantako fisian'ity le carnaval aty. Zay menatra fa tena tsy mahafantatra an'izany izy. Eto fo isan'andro zay mandalo ty fa za gaga mahita an'ity fanakanana lalana ty tsy fantako mihitsy hoe angelingely za mivoaka mandeha bus boka agny dia embouteillage rehetra za aty zay misy eto maro. Tsy nafantatra hoe tapaka ny lalana. Zao dia mandeha essence unique fotsiny eto avy manontany fa hoe misy ino misy carnaval io efa tafiditra bloc betsaka vao malala hiverina tsy any efa za monjy bureau dia mihodina zany dia vo manodidina. Maro amin'ireo olona mandalo miazo an'Analakely no tsy mahafantatra io fahatapahan'ny lalana io. Ny lalana rehetra miditra eo amin'ny avenue de l'Indépendance no tapaka. Izany hoe na avy aty Tsaralalàna, na avy aty Antamena, na avy any Andohan'Analakely, na ny manodidina tsy misy lalana hidiran'ny fiara amin'io Carnaval de Madagascar io. Ny lalana tapaka zany anankiray ihany atao amin'ny arabe Falevantena, zany hoe hitantsika atao amin'ny mahazatritsika moa zany ny avenue dia ny any ambadika rehetra misokatra daholo. Ohatrohatr'izay fotsiny dia misy fandaminana ahafahan'ny rehetrarehetra mivezivezy, zany hoe amin'ny mahafatapahany eto amin'ny avenue dia Atsandamosina zany no mandalo ny fiara izay avy any Soarano dia ny avy any Andohan'Analakely atao ambadiky ny lapan'ny tanàna ny lalana.
Mahatratra amin'ny fiatriana ny fetin'ny fahaleovantena io hetsika eny Analakely raha toa ka maharitra 3 andro kosa ny Carnaval de Madagascar. Tamin'ity androany ity niteraka fitohanan'ny fifamoivoizana tamin'ny faritra maro manodidina Analakely ny tsy fahafahana miditra ao amin'ny avenue de l'Indépendance. Eo amin'ny sehatry ny kolotsaina kosa indray dia isan'ny kolotsaina mampiavaka ny faritra vadivavy fitovinany ny gadona Batrelaka, gadona izay tsy dia mifanalavitra amin'ny Basesa. Fanadidina avy hatrany. Samy manana ny mampiavaka azy ny faritra rehetra eto Madagasikara raha ny lafin'ny kolotsaina no jerena. Ho an'ny faritra vadivavy fitovinany manokana, ny gadona Batrelaka no mampiavaka azy. Miavaka eo amin'ny fihetsika midola moramora. Avy any Manakara raha ny fantatra no niavian'ny mozika nentim-paharazana Batrelaka, ary efa maro amin'ireo tanora avy any amin'iny faritra iny no mampafantatra izany manerana ny nosy. Avy amin'ny faritra vadivavy fitovinany, avy any Manakara ny chef-lieu de région, dia kolotsaina mampiavaka zany maro isan-karazany. Dia isan'izany ny dio atao zany ny Batrelaka, dia misy koa fomba isan-karazany ohatreo eo ny resaka fangataham-bady, ny fofora zaza. Dia izay zany ohatreo ety. Dia ny tongavana aty koa zany dia ampiseho ny mampiavaka faritra sy sitomana mpizahatany satria resaka mpizahatany sy fampanjoana izy ity, dia miezaka mampiseho an'izay zany izay reto. Ankoatra ny mozika, isan'ny mampiavaka ny faritra ihany koa ny fomba fiakanjo amin'ny lanonana maro isan-karazany. Akanjo be vita amin'ny rafia no anaran'ny akanjo isalorana amin'ny fangataham-bady, amin'ny forazaza, amin'ny fotoana hanandratana ny mpanjaka sy amin'ny fotoam-pifaliana maro samihafa ihany koa. Andian'ny faharoa amin'ny master ary andian'ny faharoa sy fahatelo kosa eo amin'ny lisansy navoakan'ny sekoly mizaha Ankatso tamin'ity androany ity. Mpianatra efa nahavita taona 2 amin'ny matematika na fizika no afaka miditra manohy ny fianarany ao amin'ny mizaha. Mpianatra manana ny mari-pahaizana doktora valo no efa navoakan'ny sekoly ny taona 5,790 no nisokafan'ny sekoly mizaha na ny maîtrise en informatique et statistique appliquée, ny informatique, ny mathématique, statistique, management ary ny comptabilité ny sampam-piofanana misy ao amin'ny mizaha. Fanampanazavana. Izy ireo zany ho former no cadre na entreprise sy ho anao recherche satria ny zavatra misy amin'izao fotoana zao zany dia tsy mety itsony ilay hoe na ianao tonga dia cadre professionnel na ianao chercheur académique fa amin'izao fandrosoan'ny teknôlôjia zao zany dia ny vision any mizatra amin'izay dia recherche et développement. Vaovao ara-panatanjahantena kosa indray dia nanomboka androany rally Asak mafito ambin'ny folo sy roa arivo dingana faharoa amin'ity taom-pilalaovana ity fifaninanana izay aharitra atelony. Fanadininy Hakim Kolor. Andro voalohan'ny rally Asak mafito ambin'ny folo sy roa arivo dingana faharoan'ny sokajy rally amin'ity taona ity izay nokarakarain'ny club Asak ary aharitra 2 andro. Mpanamory 30 tamin'ireo nosoratra anarana no nandray ny faingana an'io tolakandro. Andro voalohany izay nisy épreuve spéciale 2 izany izay nitarian'ny équipage Subaru Impreza M12 4 motrice ny lohan'ny Vonjimaiky Itaina sy Boavolo io izay mitarika ny lohan'ny sokajy mixta ihany koa sy ny M12 4 motrice ary Indrianja sy Fanja mitondra Subaru Impreza N12B sokajy N4 no larana faharoa Vonjimaiky izay faharoa ihany koa eo amin'ny sokajy mixta ary voalohany eo amin'ny sokajy N4. Mpanamory Mitsubishi Evo 7 M12 4 motrice no larana fahatelo Vonjimaiky Ferezaka sy Santatrio izay faharoa eo amin'ny M12 4 motrice. Mbola vokatra Vonjimaiky avokoa ireo raha ny fantaram-potoana rahampitso dia isy épreuve spéciale eny zany isy ny bokla anjeva sy ilay bokla ilafy atao indroavy izy ireo. Nanomboka androany ihany koa ary toy hatramin'ny alahady izao ny fifaninana nasionaly eo anivon'ny taranja fototra atletisme sokajy rehetra tao amin'ny kianjana Lalobe. Zava-pita tsara indrindra iray no montsana tamin'ity androany ity fanadina Daniela Ratondorso. Montsany rasoan'andrasana Stéphanie Erlan avy any Toliara ny zava-pita tsara indrindra. Vita andrasoana antenaina Onsou Clara avy any Toliara ny taona 3 sy 2 arivo. Teo amin'ny alavirandalana amin'ny refu 10 metatra marsy 30 minitra sy 20 sekondra ary 7 pahazatony
no navitany Stéphanie izany raha toa ka 30 minitra sy 2:30 sekondra ary 5:20 apahazatony no navitany Onso Clara izany teo amin'ny sokajy latsaky ny 12 taona vehivavy. Androany no nanomboka teny amin'ny kianjana Alarobia ny fifaninanana fiadinan'ny tompon-daka ny Madagasikara eo amin'ny sokajy rehetra amin'ny taranja fototra atletisme samy nahatonga solotena. Nandray anjara tamin'izany avokoa ny ligiparitra 12 izay nahitany kluba mpandray anjara miisa 570 mitotaly 420 ireo mpiazakazaka 450 ny vehivavy ary 10 kosa ny lehilahy. Raha nivokatra tamin'ity androany ity akoatra izay zava-bita tsara indrindra montsana izay efa nandrombaka medaly volamena iray ireo solotena avy any Antsinanana, avy any Antsimo Andrefana ary ny avy any Vakinakaratra sy Boyeny. Medaly alimoroa kosa hatreto no azony ireo mpiazakazaka avy eto Analamanga. Hiditra amin'ny andro faharoa raha ampitso ny fifaninanana izay farana amin'ny alahady ho avy izao. Tontolon'ny fanatanjahanteny izay atrany ho an'ny Tunisie ny ekipa pirenena malagasy taranja tenisy kosa indray hiatrika ny fiadiana izay ho tompon-dakan'ny Afrika ho an'ny sokajy zanjy latsaky ny 14 taona amin'ny latsinainy izao no anainga ny délégation malagasy. Fanampanazovana. Ny équipe nationale U14 lehilahy dia anainga amin'ny alatsinainy ho avy zao andray anjara amin'ny championnat d'Afrique any Tunis. Io championnat d'Afrique any Tunis io dia ahafahan'ny équipe malagasy mandray anjara amin'ny mondial raha ohatra ka qualifié. Ny toerana ahafahana mandray anjara amin'ny mondial io zany dia ray ihany. Midika zany fa tsy maintsy mivoaka champion amin'io fifaninanana io zany équipe malagasy vao afaka mandray anjara amin'ny mondial. Fa mialohan'io championnat d'Afrique U14 io dia isy ny fifaninanana na hoe tournoi grade 1 itoko Ranaivo, Lanja Rakotojandriny dia Fentso Rasendra miaraka amin'ny Mialy sy Narindra Ranaivo ary koa Samprasy Rakotodrainibe. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia any Frantsa ny farana androany amin'ny 12 ora alina ora any an-toerana ny fampelezan-kevitra amin'ny fifidianana solombavambahoaka ny alahady zao no anatanterahana izay fiodinana faharoa fanadina eo amin'ny sarin'ny France 24. Any Frantsa mifarana androany amin'ny 12 ora alina ora ny an-toerana ny fampelezan-kevitra amin'ny fifidianana solombavambahoaka raikitra ny fampiadi-kevitra ireo kandida amin'izany tany Dublin manodidina ny 3 hetsy ireo frantsay mipetraka ny an-toerana isandreo ny diniana maharitra teto ny mikasika ny Brexit. Eo andalam-panantanterahana ny fifanarahana amin'izany miaraka amin'ny Union Européenne ny Royaume-Uni. Ho an'ny Axel Le Maire kandida amin'ity fifidianana solombavambahoaka ity mikasika ny Brexit io no tena ny fampelezan-keviny. Eo ihany koa mikasika ny fampianarana ny ankizy nizon'izy ireo hianatra. Tamin'ny fiodinana voalohany isandreo ny tanàny hevitra ity ministra teo aloha ity izay niara-niasa tamin'ny Emmanuel Macron saingy izao nisongona ny kandida ny République en Marche izao. Raha tsy ahivina mandina ny 2.30 isanjato ny vato azon'izy ireo tamin'ny fiodinana voalohany teo. Ny antotanisa sy ny marimaritra nivoaka dia nahazo toerana mandina ny 5.700 hatramin'ny 5.700 amin'ny 7.700 ity antokony filoham-pirenena frantsay ity isa izay mihoatra ny majorité absolue. Ny alahady zao no anatanterahana ny fividinana faharoa amin'ity fividianana solombavambahoaka any Frantsay ity. Alohan'ny sarahana daverina aminao ireo vaovao nisongadina tamin'ity alina ity ny bata ny amboara tamin'ny fifaninanana fanadidina momba ny zon'ny ankizy ny mpanao gazety teto amin'ny Cool TV tamin'ny alalan'ny fanadidina alaliny momba ny aretina polio. Nafindra any amin'ny fonja natokana ho an'ny vehivavy any Manjakandriana Ramatoa Claudine Razaimamonjy Omaly noho ny fahabetsahany voafonja ao Antamora no antonony izany. Ary farany mody itory ilay kolonely nambarany Saint-Pidou nanao ankeriny teny amin'ny seranam-piaramanidina ivato ny ministry ny vola raraha izay nahenona feo maro samihafa momba izay. Izay mamarana ny vaovao tamin'ity alina ity. Ankasitrany ianao nanaraka izany soava magnantry dia aveloma mifoda olo tompoko.
La 4G by Telma vous a présenté Nivavao. Big, vois ta vie en grand. Big. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. Ny fampalalam-baovao narahinao teo miaraka amin'ny spaghetti Francia. Spaghetti Francia, safidiko safidintsika. Ny vaovao miarahanao tamin'ny couche Malfix. Blue Line TV safidy tsara indrindra nanolotra anao teo. Ny vaovao